Anisan'ireo kandida ho fidiana solombavam-bahoaka ary tohanan'ny kolektifan'ny Malagasy, Razafitrimo Tovotsilavy-Onty na Onty no ahalalan'ny be sy ny maro azy moa mpikambana ao amin'ny tarikambondrona. Ity vovona ity dia ahitana ny FTT, ny MMM, ny ARB, ny MTS ary ny FMI Malagasy. Any amin'ny distrika Anakazobe no hilatsaka moa Onty izay mitondra ny teny filamatra hoe fihavanana ho an'ny fanivana. Ho an'ny boriboritany fahadimy eto Antananarivo renivohitra kosa dia Arfidy Ramanandraibe sy Enikajy Rakotomanantsoa izay avy amin'ny Antoko Anjomara sy Rivobaovao no tohanan'ny kolektifa an'ny Malagasy. Samy mpanao gazety fanta-daza izy mirahalahy ireo, maharaka tsara ny tantara sy ny raharaham-pirenena ary tsy vahiny amin'ny resaka politika. Ny fanohanantsika ny tantsorika avy amintsika rehetra no hibatana ny fandresena ka ametrahantsika fanovana eto amin'ny firenena hoy kosa ny maître Miadana Ratsimba, mpisolo vava ary kandidata tolotry ny kolektifa an'ny Malagasy eny amin'ny distrika Ambohidratrimo. Miray lisitra aminy moa Randrianaivo Nirina Erika. Fa manana olona ao atolotra ao amin'ny boriboritany fahatelo Antananarivo renivohitra ihany koa ny kolektifa dia tsy izy izany fa Rakotoarijaona Nirina, miray lisitra aminy ao moa Randriatsitohaina Noeltiny. Samy mpitolona mafana fo ihany koa te amin'ireny hetsika maro samihafa natao ireny raha izy mirahalahy ireto. Ho an'ny boriboritany fahaenina mbola Antananarivo renivohitra ihany izany dia vehivavy tanora mijoro hiady amin'ny fampivoarana ny vahoaka malagasy, afaka hitondra tsara ny feon'ny vahoaka no atolotry ny kolektifan'ny Malagasy dia i Tania Avy Namirantsoa sy Ravalosoa Oltiana Jessica Lorinina na i Tady Jesy moa no ahafantaran'ny maro azy ny mpiray lisitra aminy. Ireo kandidata tolotry ny kolektifan'ny Malagasy ireo dia isan'ireo nandray antsara feno tamin'ny tolona izay notarian'ny kolektif de kandidata amin'ny taondasa nitakiana ny fanivana teto amin'ny firenena. Tsy mbola vita ny tolona ka mila mijoro mandray andraikitra sy mikatsaka ny soa-iombonana ho an'ny tanindrazana isika hoy izy ireo. Misarika ny sain'ny mpiray tanindrazana ny kolektifa ho an'ny Malagasy fa azo atao tsara ny manova ao anatin'ny fihavanana. Santionany ihany moa ireo fa mbola maro ny kandidan'ity vovonana ity manerana ny nosy.